Jesosy fa ianao no mitarika anay amin'izao toerana izao ary tsy nentinao foana eto izahay fa tianao le hankisana anay amin'ny afaka avy aminao fa tsy nofo ihany ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra izay alokan'ny vavanao Andriamanitra koa mitenena aminay tompo fa vonona iray ny mpaninao ary meteza ikasika ny saina ny fony fanahy ny tena ray tsiraray avy ny fiainana manontolo mba ho feno voninahitra ao izahay amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo no anaovanay izany vavaka izany dia mankasiaka anao izay amin'ny anaran'i Jesosy. Ny teny izay tiako hitondrana ny fampahirizana antsika amin'ny teny ity izay misoratra ao amin'ny Jaona filazantsara nosoratan'ny Jaona toko faharoa izay famakiana teo ihany fa vaventsika vakina dia ny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo izay vaky toy izao ny anaran'i Jesosy tompo. Ary efa akaiky ny Pasika Jiosy ka dia miakatra tany Jerosalema Jesosy ary hitany teo kianjan'ny tempoly ny mivarotra ny omby sy ovy sy voromailala ary ny mpanakary vola izay mipetraka teo. Dia nanao potipiky fe izy ka nanoloka azy rehetra hiala teo an-kianjan'ny tempoly na ny omby ary narara ny volan'ny mpanakary vola sady nazerany ny latabatra. Dia hoy izy tamin'ny mivarotra ny voromailala, ento mivoaka reto zavatra reto aza atao trano fivarotana ny tranony raika ary ny mpianana na tsy ary fa voasoratra hoe ny firehetako ny amin'ny tranonao no haharitra aina ahy. Dia ny fanahin'Andriamanitra hoe ametraka ao anatintsika tsirairay avy izay afaka tiany ho azontsika amin'ny ity. Ny tantara anankiray izay hitantsika eto mahakasika ny fiainan'i Jesosy Kristy fony izy nandalo aty ambony tany dia tantara ohatra somary mahasaky-diavatra ihany satria tsy dia tena ohatran'ny fomba mety hijerena izany atao hoe Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra izany no zavatra natao fa ohatran'ny toa mampiasa herisetra azy izy kanefa raha mandinika tsara isika dia tsy misy olona izay mikasihan'i Jesosy Kristy kory teo fa ny zavatra sy ny biby tao amin'ny tempoly io no narodany, nazerany, naparitany, nroahany voaka ary nanomezany baiko mba ho esorina tao amin'izany tempoly izany. Dia mampanontany tenantsika mihitsy manao hoe fa nahoana ity Jesosy Kristy ity lay Andriamanitra izay iketsika reto Andriamanitra lay zanak'Andriamanitra manao an'izany fihetsika izany. Tena marina miavana dia ny tempoly amin'ny zany vaninandro zany tao Jerosalema dia toerana azo zay ivo ny fiainan'ny fiarahamonina ho an'ny zanak'Israely mihitsy. Nanana ny anjara toerana, misy toerana ho an'ny vehivavy, misy toerana ho an'ny jentilisa ny avy any firenena hafa, misy toerana ho an'ny lehilahy, saika nanodidina io tempoly daholo ny fiainana tao Jerosalema ho an'ny zanak'Israely sy ny vahiny rehetra izay tonga tao Jerosalema. Tsy toerana izay nanana maizy azy teo amin'afo ara-pivavahana ihany fa teo amin'afo ara-piarahamonina aza dia saika lasa toerana nanana naizy azy tao amin'ny tempoly tao Jerosalema. Ary rehefa tonga tao Jesosy Kristy dia nahita ny zava-nisy teo ary nahafantatra moa Jesosy Kristy amin'Andriamanitra azy sady fantaky ny olona rehetra koa satria nisy antony natonga n'Andriamanitra nanome baiko anaovany ny tempoly io dia hoe io toerana io dia toerana natao hifanenan'ny olona na hitadiavan'ny olona an'Andriamanitra, hifaneraseran'ny olona amin'Andriamanitra, ahatonga ny fiainan'ny olona mba hifanaraka amin'izay tadiavan'Andriamanitra hanana fifandraisana amin'Andriamanitra. Toeram-pivavahana, toerana fanaterana fanatitra, toerana anaovana zavatra izay ahatonga ny fiainan'ny olona ho tsara, ho marina, ho mety, ho ankasitrahan'Andriamanitra. Izany ny ampipisiny ny tempoly tao Jerosalema. Fa noho ny lalàna dia nisy zavatra maro samihafa izay nekeny fiarahamonina tany ihany koa ohatsy. Tsy azo natao mitondra vola izay tiana mety natao satria tamin'izany fotoana izany ohatra dia ny vola izay nampiasana, ny vola romanina dia misy ny sarin'ny amperora romanina ary amin'ny
vavaka jiosy dia sampy zany satria tsy tokony hisy olona zay nomena ny anjara toerana zay tahaka ny anjara toeran'Andriamanitra. Ny amperona raha teo moa dia natao hoandriamanitra mihitsy tamin'izany fotoana zany. Noho izany tsy nahazo hiditra tao amin'ny tempoly izany vola fampiasa andavanandro zany, fa misy karazana vola zay tsy maintsy hoentina atao fanatitra na anaovana ny zavatra ao amin'ny tempoly. Noho izany dia tsy maintsy manakalo zay vola netiny avy any amin'ny toerana misy azy satria efa miparitaka lavitra koa ny jiosy na olona zay matianao fanatitra tsy andeha mitady an'Andriamanitra tao amin'ny tempoly dia voatery tsy maintsy manakalo vola na mitondra vola zay tsy misy sarin'Andriamanitra hafa fa niverina ho sampy zany Andriamanitra hafa mipetraka amina vola zany dia nahatonga azy koa tsy maintsy mitady zavatra hafa. Marina ihany koa hoe rehefa manatitra fanatitra dia mitondra omby tsy misy lema manehoana fa tena manana ny fitiavana n'Andriamanitra amin'ny fanantenana fanatitra tsy misy lema. Raha avy any lavitra nefa ny olona dia sarotra ho azy mitondra omby na omby avy any toerana mitavitra any. Noho izany mety mahametimety kokoa an'izy ireo raha tonga ao Jerosalema izy vao mitady zay omby na omby zay ohatry ny fanatitra. Atio dia tsy misy maharatsy azy. Fa saingy eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona dia matetika mora ny mikorisa na mandeha any amin'ilay fomba fisainana hoe raha efa misy olona zay mila zavatra ka izaho manan-javatra dia miezaka ny hitady zay anaovako hanararotana ilay mila zavatra ary izaho manana ilay zavatra tadiavina mba azahoako tombony bebe kokoa, mba azahoako zavatra misimisy kokoa noho zay azoko fotsiny angamba fananako an'iny zavatra iny. Ary rehefa mametraka ny famaritana an'izany atao fanaovana kolokolo sy risoriso zany moa ny fiarahamonina na ireo olona zay miserasera sy mikirakira momba an'izany fanaovana kolokolo zany dia hoe ny fanaovana kolokolo dia zao famaritana azy olona zay manararoatra ny toerana misy azy ny fahefana ananany mba azahoana tombony misimisy kokoa na tombony fotsiny azy ambony ny zavatra zay efa tokony ho azy noho ny toerana sy ny fahefana misy azy. Ary zany zavatra zany no hitan'i Jesosy Kristy eto amin'ny tempoly, toerana zay tokony andehanana ny mitadiavana an'Andriamanitra kanefa dia noho ny fahitana ny fisainan'ny olona sasantsasany zay tena nararoatra dia mahita izy manao hoe andesika hitondra ao amin'ny tempoly lay vola azo eto amin'ny tempoly ka raha misy tonga manana vola hafa dia takalozantsika amin'ilay vola azo entinao fa saingy zao mba misy tombony kely mba misy fanampiny kely satria tsy afaka mitondra ondra manosa ianareo na omby dia ity misy fahavidinareo am'izao vidiny zao ary eo dia mora ny tonga amin'ny fisainana hoe manome zay mitady zay tomby ambonimbony kokoa hatrany mambonimbony kokoa hatrany. Mety misy adivarotra azy aitsika malagasy loatra adivarotra zao mety satria nahoana tia azo tombony ary betsaka azy mandaina rehefa mivarotra ka nadivarotra na zany dia manjary moa zany hoe mitombony anaiko amin'io hoe sy ny zavatra salamizany satria nahoana tia azo tombony tia azo bebe kokoa. Mora mikorisa rehefa vola ny resahany, rehefa fananana ny resahany, rehefa arena ny resahany eny fa na dia amin'endrika ara-pivavahana azy dia mora mikorisa ny olona makany amin'ny fitadiavana tombony. Zay ny hitan'i Jesosy Kristy teo amin'ny tempoly. Inona nataon'i Jesosy Kristy? Nandrava an'izany endrika karazana fahalovana sy kolikoly sy risoriso zany izy tao amin'ny tempoly ka nahatonga azy nampiseho ny fahatezerana, nampiseho fahasahina, nandrogana ny zavatra rehetra zay nataony olona teo, narogany ny latabatra, nazerany reny, navoakany ny sy ny ondry, ndroany ny mpivarotra ny rena sy ny voaka teo amin'ny tempoly. Dia miteneny manao hoe ny trano ny raiky dia tsy natao trano fivarotana fa natao trano fivavahana. Any amin'ny filazantsara hafa izy dia miteny manao hoe fa ianareo kosa manao azy hozory fieren'ny jiolahy amin'ny tompo zany olona mitady an'Andriamanitra
n'Andriamanitra na mifanerasera amin'Andriamanitra zany ka manana n'izany toetsay zany hoe ahoana no aza otombo amin'ny hafa, ahoana no anararotako ny hafa eo amin'izay mety filany ka tonga azo tombo. Tsy mieritreritra koa hoe inona mety fampianto amin'ilay tolonety ary manana fisainana tena lasa lavitra mihitsy ny olona mieritreritra zany reo olona avy any lavitra. Tsy misy zavatra azo miatao mintsony fa tsy afaka hiverina fotsiny izy raha tsy mahavita fanatitra. Ka izany azo tsara atao no manararaotra azy. Zany no mahatonga ny fisainana kokoa tafiditra ao anatin'olona. Zany no mahatonga ny misy amin'ny fahalovana tafiditra ao anatin'olona. Te hanararaotra ny fahefana zay anaminy. Naseho ny tompo tamin'ny fahasahina, mifandravana ny rehetrarehetra iny, tsy nanatahotra izy. Ary zany no modelitsika manoloana ny fahalovana sy ny kolokolo. Fahasahina handrava eny amin'ny toerana rehetra zay misetsika eny, any amin'ny toerana rehetra zay misetsika. Tsika tsy raha hafa reto dia olona manana ny toerantsika avy. Mety manana olona zay azo lazay hoe ombonitsika, manana fahefana amintsika any amin'ny fiaraha-miasana any amin'ny toerana misetsika. Fa na iza na iza amintsika dia tsy maintsy manana olona ihany koa zay mety omany fahefantsika na manana dilo amintsika influence. Manana dilo amintsika. Eo amin'izay toerana sy olona na fotoana rehetra ifaneraserantsika amin'ireny olona ireny dia io modely Jesosy Kristy io tino ny tompo ho alahantsika mandrava ny fahalovana, mandrava ny endriky ny kolikoly ary manao izay tsy atonany ireny hanam-pahombiazana eny amin'ny toerana izay misy atsika eny. Izany no aseho amin'ny tompo antsika fahasahina. Tsy natahatra izay mety hotenin'ny olona izy. Ary raha jerentsika ny tantara zay vakitsika teo dia izao. Tsy misy tena nasamy teny aminy amin'izay zavatra natao ny tompo satria fantatry olona ihany e. Fa tsy mety ilay zavatra natao teo e. Fa tsisy masamy teny. Mety le tompona andraikitra ambony tao koa dia tena nanararoatra amin'izany zavatra zany manao hoe zany ny fampianjavatsy ao fa atao hoe fa menao ny fahafolo isan-jato fotsiny afa tsy manino. Mety misy an'izany. Zany zavatra misy eny amin'ny fiarahamonina sy ny toerana maro samihafa. Dia natonga ny olona tsy masamy teny satria lehibiany manao ka. Lehibiany manome fahefana ka. Fa Jesosy Kristy tsy mijery an'izany fananana fahasahina izy ny fahasahina dia izao tsy ao amin'ity tempolin'Andriamanitra ity fa manimba ny fiarahamonina zany. Lay endrika tokony hisehoana lay tempoly eo amin'ny fiarahamonina dia potika sy simba lay sary tokony fantan'olona mikasika an'izany dia tsy fantan'olona intsony satria nahoana mamela ny fahalovana, ny kolikoly, ny risopiso, ny fitadiavana tompony mihoatra noho izay tokony hanaovana azy hitoetra ao amin'ny toerana tsy tokony isy zany ny olona. Zany modelitsika Jesosy Kristy mandrava eny fiarahamonina ny fisina fahalovana. Ary raha nyvakina ny tao amin'ny agay teo dia ahitantsika fa mbola naneho fampezerany Andriamanitra fa raha niverina avy tany amin'ny fahababona na navelan'Andriamanitra isy hiverina tany amin'ny fahababona ny zanak'Israely. Ny antony dia manamboarana ny tempolin'Andriamanitra iray ilay ampiran'Andriamanitra ho ankalazaina soberaina sy fandray amin'ny olona. Zay tena nandrahan'Andriamanitra azy. Fa notoka taminy ny zanak'Israely ina natao nanomboka samy mijery momba azy indray izy dia samy nanao ny tranony indray izy dia samy nanao izay nanentinentiny azy izy dia nanomboka adiny ilay fanaovana n'ilay fifandraisana amin'Andriamanitra ka nanjary misy resaka lasa hoe mbola tsy fotoana nanaovana ny tranon'Andriamanitra atao no amboarina tsy atao mihetsika. Tena natonga n'Andriamanitra amin'ny teny. Moa tsy zany fa mahatonga anareo mitady nefa tsy mahavita, manao zavatra nefa tsy mahomby, manao an'izao rehetra hoe nefa tsy misy vokany izay ahitanareo ny fahafaham-po. Satria nahoana rava ny tempoly, sino ny tempoly, tsy mety ny ao amin'ny tempoly kanefa ianareo variana samy manao ny tranonareo misy valoliana avy. Tsy dia ny fitoerana amin'ny trano misy valoliana angamba no tena halan'Andriamanitra na ankamatezan'Andriamanitra tsy etsy izany. Afaka mitoetra amin'izany tsika. Za koa mieritreritra fa tsy fanaovana varotra koa ny tsy tian'Andriamanitra, tsy ny fanakarozana ny vola koa ny tsy tian'Andriamanitra. Saingy ny olona tamin'ny reto olona tao ny tempoly reto dia izao nanjary izany no naka ny toerana ao aminy mihoatra nolay fitadiavan'Andriamanitra. Tsara amin'izany koa tao amin'ny akany. Riavana eny fiarahamonina misy atsika eny. Isika ilay naotsoina ho fanasiny ny tany sy fahavarana izao tontolo izao. Isika ilay naotsoina ny tompo manao hoe zay ino ny asa ataoko nataoniko ary aro asa lehibe izany azy izy
satria za mankany amin'ny ray manana ny fahasahina zay nataon'ny tompo ho endrika modely izy mba handrava anapotika iady hanimba ny kolikoly ny fahalova zay niserentsika amin'ny endrika anakiray farafahakely dia hoe izaho tsy hanao an'izany, izaho tsy hampirisika an'izany, izaho raha mahita fa misy izany dia ataoko izay azoko atao rehetra mba tsy hanahany izany, mba haravany izany, mba tsy hahatonga an'izany hanapaka eo fiarahamonina. Maria fa tsy nanimba na nikastanana olona Jesosy Kristy ny aminy izao. Jesosy Kristy dia tia ny mpanota fa mankahala ny ota, tia ny mpanao kolikoly sy mpanao krisirosy rehetra ny tompo mba ho voavonjy izy reny, fa mankahala ny kolikoly sy ny krisirosy zay atao. Tia ny mpanota rehetra ny tompo fa mankahala ny ota, ka arak'izay azo ny atao dia ny ota zay ataon'ilay olona no tia anan'ilay olona. Amaratonga amin'ny fotoana farany zay tsisy azo natao tsony fa tsy ho fahafatesana no ahafahana mibebaka ny amin'ny manaisana ny famonjena, fa rehefa ambadiky ny fahafatesana dia ny fitsarana ny ota natao zay tsy fivebahana no miambiny. Zany zava-nisika zava-anankiray faharoa zay tiako holazaina amintsika dia zay voasokatra atao zay korintianina voalohany toko fahatelo teo andininy enina ambin'ny folo dia milaza ny ten'Andriamanitra fa tempolina Andriamanitra ianareo. Ary andininy fahafito ambin'ny folo izy dia milaza fa masina ny tempolin'Andriamanitra dia ianareo izany. Amin'izao fotoana izao dia tsisy tsony ny tempoly tao Jerosalema io, fa misy endrika tempoly anankiray zay tian'Andriamanitra fantatsika dia izao ianareo zaho sy ianao tempolin'Andriamanitra, tian'Andriamanitra itoerana. Ary hitatsika aza fa teo amin'ilay jaona toko fahatelo, jaona toko faharoa vakitsika teo ao aoriana io Jesosy dia efa milaza zavatra anankiray zay mampiova sady ny endrika ny fahatakanana atao hoe tempoly. Hoy Jesosy hoe raha vao nareo tempoly ity fa amin'ny atenora dia atsangana, dia nieritreretra ilay olona hoe mety vatatrano io tempoly io, kanefa dia voalaza fa tsy io vatatrano io ilay tempoly tiany zay fa ny tenany ilay mifaty eo amin'ny hazo fijaliana ary afaka atenona dia hitsangana tao velona iray. Ny tiany tompo takatsika dia ny hoe raha miresaka sy manao zavatra ilay amin'ny tempoly io izy dia tsy ilay vatatrano loatra no zava-dehibe ny tompo, fa ilay fahatakaratsika, fa ilay Andriamanitra mifandray amin'ny olona izay ilay tena fifandraisana nataon'ilay tempoly ho karazana anota atakaratsika azy, karazana modely anankiray zay naseho tompo. Ny tempoly avana amin'izao andro ankehitriny izao dia izaho sy ianao. Ary izaho sy ianao ilay toerana tsy tian'ny tompo ahitana intsony ilay fanaovana ny zavatra zay hitan'ny tompo tao amin'ny tempoly tao a Jerosalema, fanaovana kolikoly, fanaovana risoriso, fahalovana. Avelanao hiditra ao amin'ny fiainanao Jesosy Kristy, ary rehefa Jesosy Kristy dia avelanao manjaka ny fonao, sainao, fanahinao, ny fiainanao manontolo dia ao fantatrao fa raha tena manjaka ao Jesosy dia ho arotany, ho isolo, ho hoary zay endrika mahatonga amin'ilay tempolin'Andriamanitra tsy toerana manjaka ao ny fivavahana sy ny fanontena ao Andriamanitra, fa mbola manjaka ao ny fitiavan-tena, fitiavana tombony, fitiavana hanan-javatra mihoatra no mihafa azy, ny fanomena mihafa azy. Rehavana amin'izao ankehitriny izao dia sarotra ny manambara an'izao fahamarinana zay lazain'ny ten'Andriamanitra zao ny fahamarinana ambaran'ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Hébreu toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy fahadimy. Vakitsika ane zay teny zay Hébreu toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy fahadimy. Fahamarinana zay ambaran'ny ten'Andriamanitra ka tsy maintsy ambara. Zao ny soratra masina voalaza ao amin'ny anaran'i Jesosy. Hébreu toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahadimy. Aoka tsy ho amin'ny fitiavam-bola mitoetsainareo fahamianina amin'izay ananareo, fa hoy izy izaho tsy andao mihitsy na hahafony anao akory. Aoka tsy ho amin'ny fitiavam-bola mitoetsainareo fahamianina amin'izay ananareo, fa hoy izy izaho tsy andao mihitsy na hahafony anao akory azy.
tena sarotra ny manambara zany voaketriny zao. Ary raha manambara zany aloha dia betsaka ny alefa anao aka ny vola tena ilaina ka ny vola be dia be. Fa tena miteny misy ranomasinao ka tsy ho amin'ny fitiavana. Ary matetika io fitiavam-bola io no mitarika antsika ho amin'ny toe-tsaina manao hoe ka manino raha ohatra ka andeha nakalo io afa misy filanana ile olona io ka sady manampy azy aho amizay mampitombo eo oeran-tanakany io hoe mora mitoisa amin'izany. Azay mahatonga tena Andriamanitra mantsika miailana amin'izany hoe fitiavam-bola. Fitiavanamana sy ny tena Andriamanitra ho ananantsika izany. Fitiavana fahavalo sy ny tena Andriamanitra anantsika izany. Ary fitiavana mondiny, fitiavan'izao Andriamanitra ao voa rehetra, fananao rehetra, sainao rehetra, sy herinao rehetra. Izany no tena Andriamanitra mitoetra ao anantsika. Fa ny fitiavam-bola ao tsy toe-tsaina rehetra. Tsy milaza izy manao hoe tsy ilaina ny vola fa ny fitiavana n'izany. Ilay mahatonga ny olona voasarika anao foana. Mahatonga ny olona voasarika anao tsy mety aza. Aoka tsy izany no toe-tsaina reo. Fa ny fonona izay tiany tompananantsika dia izay voasoratra amin'ny toerana fa aoka fantatrao. Fa ilay Andriamanitra izay milona tena matoky azy anao. Tsy ataonao mihitsy izy na afinao akory azy. Tsy voatery vola ny ilainao, voatena manafiana feny fiadanana, feny fifaliana. Tsy voatery vola ny ilainao, voatena hanana ny tokony manao hoe ny harena tsy voatery ho vola. Ny harena dia ny fananana olona akaikinao na azo harena. Ny harena dia ny fahaiza, ny harena dia fahairena. Ny harena dia fananana zavatra izay mety azonao ampiasaina amin'ny fotoana ilanao azy ka mahafapo anao. Zany no harena fa tsy voatery ny vola. Ny vola dia fitaovana ka raha hainao tsara mampiasa azy dia mety hitonga harena ho anao fa tsy ny vola mahavona azy ny tena harena. Fa matika amin'izany ny fisainan'ny olona. Fa misy olona dia mananona ny vola mba hahatonga azy ho be vola fotsiny. Ka zay mahatonga tokony tena afa-tsy ho amin'ny fitiavam-bola no toe-tsaina. Sarotra toy izany amin'izao fotoana izao ihany. Fa aoka hankatony tena Andriamanitsika. Fa Andriamanitra mahalala izay sahaza ho anao. Fantan'Andriamanitra izay tokony anao na dia mbola tsy miteny azy ianao. Ka tsy ho an'ny fanjakana sy ny fahamarinana dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. Fanampy havana izany, fanampy ny fony izany, fanampy ny fanontena, fanampy ny maha-kristianina, fanampy ny famonjena ny firenena ihany koa. Fa raha ny vola ny faninana eto dia lazaiko amintsika fa ho sarika nanarana ireo firenena izany. Fa ny mpanamoana dia mety afaka mampiasa ny vola anaovana zavatra maro samihafa maloto tsy mety be dia be fahafantarantsika mitantara ireo firenena. Ary ny antony mahatonga ny tena Andriamanitra ny teny izany nde mbola vakitsika ny teny anankiray ny voalohany toko fahaenina ka ny fahafolo. Zao ny voalaza ny teny Andriamanitra ny voalohany toko fahaenina ka ny fahafolo. Fahamarinana izay ambaran'Andriamanitra zany ka tsy azo ataony manafina azy. Hoy ny teny soratra masina. Fa ny fitiavam-bola ny fototsy ny ratsy rehetra. Koa ny sasany izay fatra-pitady izany dia efa voavy miala tamin'ny finoana ka nanintona ny tenany tamin'ny alahelo be. Ny fitiavam-bola ny fototsy ny ratsy rehetra. Dinio ny zava-misy eo fiarahamonina. Dinio ny zava-misy eo fiarahamonina sy ny amin'ny toeram-piasana any amin'ny zava-tenanao. Fa ny fitiavam-bola dia ambara soratra masina. Fototsy ny ratsy rehetra. Mbola ventoray. Tsy manao tena Andriamanitra aza nanao izay anananao vola. Fa ny fitiavana an'izany ho lasa mihoatra ao amin'ny fiainanao. Mihoatra noho ny fijery olona na fitiavan'olona. Mihoatra noho ny fitiavanamana, mihoatra noho ny fitiavana n'Andriamanitra. Rehefa manana an'izany toeranao ny fitiavam-bola dia miteraka fahalovana. Fitiavam-bola ny fototsy ny ratsy rehetra. Noho izany, ilay tempoly izay toerana Andriamanitra izaho fiainao inona no mitoetra. Ria sarotra tokoa angamba ny anala zany hoe fitiavam-bola zany fa hita loatra mantsy ny zavatra vita rehefa manam-bola ianao. Fantatra loatra ny zavatra mety azo atao rehefa manana an'izany vola zany ianao. Ahoana ny anesorana an'izany fitiavam-bola zany? Tsotra ria avy ianao hiditra eo amin'ny fiainanao Kristy. Avy ianao hiditra eo amin'ny tempoly izay tenanao eo Jesosy Kristy. Ilay afaka mandronana, manjera, manaisotra, mandroaka izay rehetra miteraka fitiavam-bola ka mahatonga n'ilay Andriamanitra sy ny fitiavana azy aza no latsa-danitra eo amin'ny fiainanao. Rehefa avelanao Jesosy Kristy hipetrao aminao dia mandronana an'ireo izy
ary mametraka aminao ilay fahafahana mity an'Andriamanitra izay namezany baiko anao mba ho tiavana sy ny baiko mitovy aminy koa Jesosy tiavany namanao tahaka ny tenanao ka mahay ty mihafa isika ty satria izatsika tensika tanina avelao Jesosy Kristy taovernao ny etsika mitoy vaka ny fahamarinana dia etsika hitariana antsika rehetra mba ho tian'Andriamanitra ary zany fitiavanan'Andriamanitra zany no miteraka fitiavana ny hafa ihany koa ka mahatonga tsy handa sy hanohity zay rehetra mety mahatonga ny fiainan'ny hafa tsy miara any fa ny mihafa rehetra zay mifaneraserana ho levina na ho simba na tsy ahobo satria hiarany tsy raha hiarany fanapakana hiarany fahalova izay avelao Jesosy Kristy ny taom-piboly izay ianao dia ho hitanao hely zao hoe Andriamanitra anao ary asehony anao ny fahamarinany teniny fa manotra no mipandresy isika amin'ny alalanay tetsika dia Jesosy Kristy izy dia ho azy Andriamanitra ireny ny voninahitra ho antsika kosa ny fandresena. Amen.